Fiangonana, apiditra fiangonana, apiditra région, apiditra firenena ao anatina vanim-potoana vaovao Andriamanitra dia maneraka olo-pasoavana. Halleluja. Olo-pasoavana ngeza be no miaraka amintsika eto androany. Tena ampitiavana no anatonany antsika ary ijoroany mba ho fitahina ho antsika amin'ity androany ity. Riavako malala hiditra ao anatina fiakofantsika, alohany hidirantsika ao anatin'izay fiarahana amin'ny lehilahin'Andriamanitra dia homano ny fonao. Efa teto Jesosy hatrany amin'ny fanombohana hatramin'ny maraina miaraka amintsika eto fandroany araroto sosy kontra araroto sosy kontra fa hatramina zaza madinika aza ampiasain'Andriamanitra rehefa apiditranao anatina nouvelle saison izy. Riavako malala ao amin'ny tompo anjaranao zao mivota. Amen. Ivavaka itsika amin'izao fotoana izao ary dia teneny manokana hoe tompo manokatra ny fiainako ray manontolo aho mba anjakanao amin'ity androany ity. Salama daholo nareo, tahiny Jesosy daholo. Androany zay hitondra hira kely vitsivitsy mety misy fantatrareo ny hira ataonay mety misy tsy fantatrareo fa amin'ny tiranay voalohany ity mitondra lohateny hoe mpandresy tiana hoe deklarena hoe tsika efa mpandresy miaraka amin'Andriamanitra. Tsy mila miady ny aditsika koa tsika dia efa mpandresy dia alefanay. Raha izay tsy avy amina tonga eto aho hanomeny saotra dera ho anao Iany fa eto ianao sarotra amiko ny amindra rehefa lavitranao mitondra eo very anye izao tontolo izao noho izany aleoko tsy miala fa miaraka aminao. Tsy anak'io resy aho manana anao dia mihoatra ny mpandresy hanony dia aho hipanjinanao eny ambony anadratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho tena mpandresy aho satria olo ny fanjakanao. Malintona mafia ny atsaranao riray io ray io very ane izao tontolo izao
noho izany aleoko tsy miala fa miaraka aminao. Tsy anaky ho resy aho manananao dia mihoatra ny mpandresy. Hanao ny dia aho hipanjinanao eny ambony hanandratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho. Tena mpandresy aho satria olo ny fanjakana. Tsy anaky ho resy aho manananao dia mihoatra ny mpandresy. Hanao ny dia aho hipanjinanao eny ambony hanandratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho. Tena mpandresy aho satria olo ny fanjakanao. Tena mpandresy aho satria olo ny fanjakanao. Tena mpandresy aho satria olo ny fanjakanao. When toi veo akaikinao mamilay fonena namboarinao hoay. Ny alako reo ratsy fanao tsy vitako ny saraka aminao. Lay fity nasehonao ay redareda to malaitra ny fanay. Resy latra no ny atsaranao tsy vitako ny saraka aminao. Tiako ny fanatrehanao mitondray antoeram-baovao. Toerana fakely tsy mbola hitako nefa tsara noho ny nofiko. Tiako ny fanatrehanao mitondray amin'ny toeram-baovao. Toerana fakely tsy mbola hitako nefa tsara noho ny nofiko. Eo aminao nanao zava-mahagagy anao tsy afaka atao tsaiko le namonjenao ay. Ody aho iainga zao dia zao fantatry andro fa no mampetiay. Tiako ny fanatrehanao mitondray amin'ny toeram-baovao. Toerana fakely tsy mbola hitako nefa tsara noho ny nofiko. Tiako ny fanatrehanao mitondray amin'ny toeram-baovao. Toerana fakely tsy mbola hitako nefa tsara noho ny nofiko. Eo aminao eo aminao
eo aminao. Iza le mpanjaka ny mpanjaka tsy maheno a iza le mpanjaka ny mpanjaky misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manala ireo enta mavesatra ireo ampoara rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka huazinhat sivunina icha mendrikilay najeswantik nalevina mitsangana miker ny fasana tsy natazonazy fiderana teo azy mandrakizay nanandresy tompony fanalaid misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka panjakani panjaka tazisik ni ranomas ufafani mawachandrai utapichanyadi siwelai nipamutisika fideran teu azy mandrakizay ilaina Jesy tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka fiderana teu azy mandrakizay masina mandrakizay isy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka
Jesus Kristi panjakani panjak Jesus Kristi panjakani panjak Kianau tia tautrau Natsisya lalai Jesus idetiai Favunjau Maminyau Sichanau Ramubayanau Izan watu icai Ranila kianau Siata ucau Natsisya lalai Jesus idetiai Vovujau Maminyau Sichanau Namubayanau Izan watu icai Ranila kianau Tiata ucau Natsisya lalai Jesus idetiai Vovujau Maminyau Sichanau Vovujau Maminyau Sichanau Vovujau Maminyau Sichanau Minao fa mba hiaraka heritsika amin'ity ranay faran'ity fa minao fa hainareo ilay izy dia tiako raha mba hitsanga antsika dia hiaraka hiran'ira Amtautra siutra nuidera Hanau Jesus panjakana Chin mane dikan anjanya funi fanai obuntu sinu suchau yuluna Chimane
ovuntusinyu suchao nyuluna amtau chasiuj videra sos panzakana maestro di fanaina Chimane nikya Manjaya funi fanan Ovuntu sinu sucha nuluna Chimane nikya mananya funi fanan ovuntu sinu sucha nuluna Hanauniden hajasien funi naicha majaksai majakizai Hanauniden hajasien funi naicha majaksai Anonite ajasen furinaicha majasai majakizai Anonite ajasen furinaicha majasai majakizai Anoniken hajasen furinaicha majaksai majakizai Anoniken hajasen furinaicha majaksai majakizai Anoniten hajasen furinaicha majaksai majakizai Anoniten hajasen furinaicha majaksai majakizai Haleluya. Bafika mtieka mafitsikio vunata ndinanje. Sarantu.
zanaky pasteur Rodolphe mivady reny. Alleluia. Fantatra hoe zatra nitranga tao anatin'ilay fotoana teo. Rehefa soavana mikorina hatramin'ny ankonana, lasa mikorina ny amin'ny ankonantsika tsirara hiavitra. Mba raha isika amin'ity tana mafy izany fahasoavana be zany. Alleluia. Amen. Tena keny eo akaikinao, nanao erreur mihitsy dia vola hoe namelanao avy eto androany. Voatana reo menakavy. Amen. Mba raha isika amin'ity tana mafy ny lehilan'Andriamanitra pasteur Rodolphe. Awaka miyokura kama mbendwa asatana mitwaro batuga Pastor Rodolphe endreny fifalian'ny fiangonana vangina olo-pasoavana tahaka anao tahaka an'izao voatasady zay tompoko pasteur hatramin'andrenesanay ny segondra voalohany fa ho avy ianao dia fa voatasady ny fiangonana. Oh, ety tana mafy tsika ho an'Andriamanitra miaraka amina orakoraka mafy mihitsy a faly zay tompoko togavanareo menakavy miaraka amin'ny délégation mafonja voata manokana zahay. Tena rehanay tokoa pasteur hoe mampiditra anay eo anatina nouvelle saison Andriamanitra dia anisan'ny voafidy ianao tompoko. Davida raha natsangan'Andriamanitra sy nampidirin'Andriamanitra ao anatina vanim-potoana izay tsy napoizany dia tsy naintsy nisy Samuela teo tompoko. Izay olona tsy nisy fifandraisana tsy fantatry Davida akory. Mety be da be aminay ngamba pasteur mety tsy mahalala anao fa nefa misy aminay koa mahafantatra tsara anao. Fa ianao tonga eto aminay tsy olona tsotra fa lay voaositra Andriamanitra, lay voahiraka Andriamanitra mitondra diloilo ara-panahy apitra an'izao fiangonana zao anatina vanim-potoana vaovao. Ovahirokoraka mafitsika azavela isy problema mihitsy ny amena anao androany. Halleluja. Mankasitraka pasteur nefa mihoatra an'izany dia mahita Davida koa zay tonga tao am-piangonana le olona araka ny fon'Andriamanitra. Pasteur be da be ny mpanompon'Andriamanitra fa mbola tsy nahita olona araka ny fon'Andriamanitra ohatranao. Olona feno fitiavana, olona feno fanetretena, anakinan Jesosy zavatra manokana hatramin'ny maty aza dia mitsangana amin'ny alalan'ny fanompona. Nao mba iorakoraka mafy ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy ny voninahitra. Mankasitraka re pasteur ny fona tompoko tsy mendrika anay mba hatogavanao ka nitsahanao an'izao altaranay izao fa tena fahasoavanao anay tompoko ary raisinay amin'ny fanetretena sy ny fitiavana lehibe. Misy olona araka ny fon'Andriamanitra mba manaiky ho fitahina ho anay eto amin'ity ministère ity. Mankasitraka mandrakizay tompoko a raha isika amin'ity tana mafy izao mpanompon'Andriamanitra. Tsy hitako izay ho lazaina feno kely ho foko fa misy zavatra apetrak'Andriamanitra atao poko izao. Mahafantatra aloha tonga teo amin'ny anjara voatendry ny Saoly fa nisy dingana sy fizaham-toetra nitondra azy teo amin'izay antom-pisina ny ilan'Andriamanitra azy. Saoly tsy maintsy very boriky aloha vao niona tamin'ny Samuel. Arositra tsy nampoiziny, tsy nanomanana azy no niraisiny tamin'ny andro izay nionany tamin'ny Samuel. Tonga hatraminy hoe niahy ny zanany iray Kisrainy hoe aiza ny zanako, mbola tsy nody ihany, zany hoe mafimafy ny zavatra natrehana va niona tamin'ny anjara voatendriny Saoly. Mahavariana nefa tamin'izany fotoana izany tanora Samuel. Fa ny zavatra anankiray nahavariana tsy mitovy amin'izay koa sy Davida. Davida indray tsy problema ny nionany tamin'ny Samuel
fa Samuela no ny raha nanantona Davida. Mba fantatrao rehefa araka ny fon'Andriamanitra ny olona anankiray dia zay manahirana ny hafa ho tadiaviny ao anaty problème no irahan'Andriamanitra hitady azy any amin'izay toerana misy azy. Fahafantarako ny pasteur Samuel Ajasoa, mety misy endrika maha-olombelona lalanao azy, fa misy endrika hafa mihitsy ahitan'Andriamanitra azy. Ary ny zavatra rehetra moa no programmen'Andriamanitra eo amina tanjona anankiray hoe maniraka mpanompo Andriamanitra. Dikan'izay misy fo ho an'Andriamanitra ao amin'ilay olona tahaka ny Davida, tsy izy ny tonga nanantona any an-trano fa izaho no ny rahan'Andriamanitra ho ato an-tranony. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Makasitraka pastora ny amin'ny fanetretena sy fitiavana nanananao. Zay olona bidika sy kely tsy ampahafiny amin'izay dingana hitondranao n'Andriamanitra anao akory, amin'izay endrika mbola hitondran'Andriamanitra anao ihany koa no raisinao ampanetretena tahaka izao. Hozy izy Jesosy zay hoe zay manome voninahitra azy ony dia homeny voninahitra koa. Noho izany fantatro fa voninahitra ho an'Andriamanitra nampetranona ho anay ato anatin'izao hirako izao sy izao mission izao. Nanoloranao ny altaranao sy ny sokafanao ny altaranao hijoroako eto androany. Ny Andriamanitra zay rainy Jesosy Kristy tompo sady raintsika ihany koa no Andriamanitra iombonantsika Jesosy avy any Nazareta androany anokatra varavarana amin'ny danadana afany zao hiraka izao miditra any amin'le dimension vaovao sy fanombohana vaovao. Tehaka mafy be tsika ho an'Andriamanitra. Ao fofany amin'ny lanitra ny tananao dia ataontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Tehaka sitraka anao zay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy. Misaotra anao zay satria rainay koa ianao. Faly zay mity marainy ty rano menao tombontsopasoavana afaka miaona sy miombona indray amin'ny alalan'ny teninao androany. Aoka ny teninao ho tonga fiainana, ho tonga fanasitranana, ho tonga fanafahana, ho tonga fananganana, ho tonga fahamarinana, ho tonga fahamasinana. Manamasinana ay amin'ny teninao fa ny teninao ny fahamasinana ary ny teninao koa ny fahamarinana. Mitenena Jehova, miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Do tsika ity tanana mafy eo any tompo mahazo toerana tompo. Rehefa namaky ny Baiboly dia nahita fa misy ery eo amin'ny fanambarana manokatra ho amin'ny fanombohana vaovao. Ny Jaona toko voalohany andininy voalohany dia milaza Jaona apôstôly fa tamin'ny voalohany hono ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ndone tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra izao. Ho ampitahantsika kely amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany. Genesis toko voalohany andininy voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambony lalina ary ny fanan'Andriamanitra nambomba tambony rano. Hitantsika ireo tenireo fa teny manambara mazava ny antom-pisipariana voalohany. Rehefa mivanginy tompo dia nahita fa ny Jaona toko voalohany ny talohan'ny Genesis toko voalohany. Satria ny Genesis toko voalohany dia Mosesy nampahitana hitantarany tany ambolohan'ny famoronana. Tantara no nataon'i Moïse tamin'izay fahitana nomen'Andriamanitra azy. Fa ny Jaona toko voalohany kosa dia manambara n'ilay antom-pisian'ny zavatra rehetra. Tsy tantara ilay izy fa ny zava-nisy ny lohan'ilay tantara sy nampisy an'ilay tantara. Vakio tsara. Midika mety taty aoriana no ny soratana ny Jaona toko voalohany. Fa nisy taloha ny Genesis toko voalohany. Zay mahatonga ny Baiboly milaza fa Andriamanitra dia Andriamanitra manambara ny farany hatramin'ny voalohany. Ary milaza zay mbola tsy natao akory izy.
Dika fa ny fahamarinany zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia aseho ny amin'ny fotoanany fefatanteraka treo am-panomboany fony mbola vao ny saina ny aneho azy izy. Ka ny fotoanandroany tsy hoe fotoana vaovao fa fotoana efa tao am-pon'Andriamanitra fa aseho fa isy fanomboana vaovao eo anivon'izao iraka sy mission izao. Andao tsika ety an-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mba fantatrareo ve fa Andriamanitra rehefa nanao any Adama tonga dia nataony tsara endrika mitovy aminy tahaka an'Andriamanitra. Ary mialohan'ny namoron'Andriamanitra any Adama dia nataony alohan'ny Saedena. Vita ny Saedena dia nivoaka ny tany ivelany Edena ny nanamboaran'Andriamanitra ny Adama fa tsy tao Edena matoa nety no ao Edena Adama rehefa vita. Ary voalaza fa vovoka ny namoronany azy ny volavolaina sy ny fofinaina. Dia rehefa vita Adama vao nety ny tao Edena. Midika fa mety tany amin'ny dezera ny misy vovoka. Tany Andriamanitra ny namolavola Adama. Rehefa mivolavolainy itovy endrika aminy niainga tamin'ny vovoka ny fanomboana fa endrika Andriamanitra ny fiafarany. Rehefa nidin'Andriamanitra nanotrona vovoka na sy ny fofinaina tonga dia tonga endrika Andriamanitra le vovoka. Jereo zany elalelana promotion idiran'Andriamanitra tsehatra ao anaty fanotronany. Vovoka raha sendra feno vovoka ny kiraronao tsara tarehy kopahana satria ny kiraro mbola misy valeur itoeran'ny tongotra ao noho ny vovoka mandoto azy. Kopahana satria tsy ilaina ny vovoka rehefa hiditra any amin'ny toerana madio. Fa Andriamanitra teo amin'ny fahadiovany nidina teo amin'ny vovoka na nisy fofinaina. Niova le vovoka tsinitsinina tonga dia tonga endrika Andriamanitra. Na zavatra tsisy dikany azy no tronon'Andriamanitra tonga dia mivadika tena zavatra. Halleluja! Mengavy ianao androany azo atao fotoana manokana hoe ionanao amin'ny olom-pahasoavana na ionanao amin'ny olona voafidin'Andriamanitra. Fa mba miangavy re atao fotoana tena ionanao amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ionanao amin'Andriamanitra manoloana ny zavatra tsinitsinina ianganao amin'ity marain'ity Andriamanitra. Azoko antoka fa ao anatin'izao famangina maraina izao satria anotrina amin'ny fiainanao izy miala io zavatra tsinitsinina io ary ao vadika Andriamanitra ho tonga zavatra io. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Andriamanitra dia Andriamanitra ao. Andriamanitra mahalala anao izy, mahafantatra ny momba anao izy. Ny antsiprim-piainanao tsisy miafiny ao anatreny. Baiboly ara-moa milaza fa nanisany volondohantsika azy dia vao isany avokoa. Ny anao le nitsana tamin'ny maraina tsy tadidinao akory. Fa izy tsy rairay avy amin'izay volondohany atapindohanao fantany. Raha misy ny mahalala anao mihoatra ty Andriamanitra. Raha misy ny mahafantatra ny antsiprim-piainanao na nisan'ny sela ao anatin'ny vatanao azy fantatra Andriamanitra. Raha misy ny mahalala n'izay tsy fantatrizany izy ty Andriamanitra. Androany mioavana amin'Andriamanitra ianao, miombona amin'Andriamanitra ianao. Ataovy izay iraisanao aminy fa sambatra zay nona sy mangetaeta ny fahamarinany androany. Fa zay olona zay no antony'ity fivorian'ity ary izy no vokisana amin'ity marain'ity. Halleluja! Halleluja! Mahavariana ry havana. Le vovoka rehefa tonga endrika Andriamanitra volavolainy dia tonga olona tsy mana-tsafidy fa safidin'Andriamanitra no nitondra azy atao hoe Adama. Dia sur Andriamanitra no entiny Adama. Rehefa vita ny Adama avy ny volavolainy dia no entiny. Dia hozy izy Andriamanitra, za mana surprise tsara ho anao. Programme efa voamako meloa any fotoana hitondrako anao le izy. Dia hozy izy Andriamanitra tamin'ny Adama. Zao meko anao ty sa tsara tarety mba ho tandremanao sy esanao. Tena lazain'Andriamanitra voalohany tamin'ny Adama dia hoe hitandrina zay vao hiasa ny sa. Ny mpitandrina voalohany teto ambonin'ny tany dia Adama. Izy ny pastora voalohany. Adama ny pastora voalohany. Ary Edena nasainy nitandremany dia tao izy ny asa. Mba fantatrareo feno fepetra ahafahany Adama hitandrina ny Edena sy asany Edena.
raha mbola nitoetra teo amin'le toerana mendrika na mola vola n'Andriamanitra azy izy. Zay ny mahasarobidiny fa mola volananao vao omena andraikitra, fa tsy andraikitra ao anatin'ny andraikitra ianao vao volavolaina. Raha mbola voatahiry le ato le nyrehetra nomen'Andriamanitra ny Adama dia lamina Edena, satria la endrik'Andriamanitra tsy hita no nijoroany Adama tamin'ny fahatanterahana rehefa nisafidin'Andriamanitra no nitondra azy dia nety ny zavatra rehetra. Vao nanomboka nandà tafiditra ny ota dia niova ny zavatra rehetra, satria nandray ny safidy ho an'ny tenany olombelona voalohany dia rava ny fanorenana, namaritra ny fizokiny sy ny fanapahany tamin'ilay fahavalo ratsy atao hoe devoly ny olombelona. Nanolotra azy ny fahefana zay nomena Andriamanitra ny olona nomena fahefana, fa ny devoly natolotry ny olona ho an'ny devoly ny fahefana. Mahatonga antsika mikorotana mandrak'androany fa na tsy voavolavola hitondra ny tany nanoloran'ny olombelona ny plein pouvoir zay nananany, ka natonga azy anapaka ao anaty korotana ao vadibadiky ny devoly, tsy mahay ninino io satria tsy nomanina hitantana ny Edena. Zany no mahatonga amin'izao fotoana izao lasa mirohatra eto ambony tany, mitady hoekena amin'ny fanambadiany lasa milasa mivavy samy vavy, zay fa vetavetany eo mason'Andriamanitra natonga azy nandoro Sodoma sy Gomora. Zany no mahatonga an'le hoe mitady olanina hatrany amin'ny anteny meram-pirenena maneran-tany sy zao tontolo zao, zavatra mamofady sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria Jesosy dia laza izao tontolo zao dia ho atanan'ilay ratsy. Verevitr'Andriamanitra nalahelo ny olona Andriamanitra, satria asany tanany olona, endrik'Andriamanitra ny olona. Mila fantatsika fa le endrik'Andriamanitra ao anatinao no tsy tian'Andriamanitra, tsy tiany devoly, azafady, tsy tiany devoly, satria izy te hitovy amin'Andriamanitra nefa ianao ny foronona tahaka ny endrik'Andriamanitra. Natokanao fahavalon'ny Satana, ianao le faniriana ela nandrasany, natonga azy alina n'Andriamanitra, nefa nataon'Andriamanitra ho hitany masony. Fa Andriamanitra kory tsy hoe tsy tia amorona zavatra hitovy endrika aminy, fa ny problema ny devoly te hitovy endrika amin'Andriamanitra haka ny toerany. Dia hozy izy Andriamanitra, ny olona ataoko tahaka ny endriky ny olona. Dia nanomboka hatreo tsy faly Satana, nanao zay fomba rehetra izy amin'ny tenany olona, satria tafiditry ny fialonana rehefa nahitana faratsiana tao aminy, dia nirodana izy, tsisy toerana ho azy tsony any an-danitra, ary kely sisa ny andro ny eto ambonin'ny tany. Ry fiangonan'Andriamanitra, ty zao tontolo zao ty dia meratsy isan'andro. Nanomboka hatramin'ny ampanomboana mandra-pahatonga an' Jesosy Kristy Tompo, mandra-pifaran'izao tontolo zao, dia tadidio hiasa mafy Satana, ary vao may hiasa bebe kokoa izy, satria voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa kely sisa ny androny. Kely sisa ny androny. Ary ama-kely sisa ny androny, isika zany mahalala fa fohy koa ny fotoana eto ambonin'ny tany, akoatr'izay mety hoe fahafoizan'ny andro iainantsika, alohan'Andriamanitra mahitatsika tsy velona mandrakizay eto ambonin'ny tany eo anaty faharatsiana. Zay no natonga n'Andriamanitra nanakana any Adama sy Eva tsy hanendry ny hazonaina ndra ho velona ao anaty faharatsiana izy. Alohan'Andriamanitra mahita ny olona hoe fohy ny fotoana iainany eto ambonin'ny tany, fa voavonjy izy, toy zay higalabony eto amin'ity tany fandalovany ity, nefa tsy ho hitan'Andriamanitra mandrakizay. Naniraka an' Jesosy izy, nidina naka ny endriky ny nofo Andriamanitra, naka ny endriky ny olona atao hoe Jesosy Kristy. Ary iny Jesosy Kristy iny tsy hoe tahaka an'Andriamanitra, fa izy mihitsy la endrik'Andriamanitra. Naka ny endriky ny nofo Jesosy Andriamanitra, fa tsy olona. Jesosy tsy mpaminany, Jesosy tsy apôstôly, Jesosy tsy evangelista, Jesosy tsy le olona tsona hoe ohatrany hoe mpanompo manana ministera, fa izy mihitsy la Andriamanitra zay naseho
tamin'ny endriky ny mpaminany tena izy fa ny akoatra ireo mpaminany ireo dia natao hoe tahaka ny mpaminany izy izy defesana toko vetrandiny faraika ambin'ny folo comme prophète comme apôtre dikan'izay Jesosy le tena apôtre tena izy fa ny apôstôly dia tahaka ny Jesosy aloha vao tena apôstôly midika fa ao anatin'ny famonjena sy ny plano pahataterana tian'Andriamanitra atao nidina mihitsy Andriamanitra naneho ny endriny teo amin'ny olona naneho ny toetrany teo amin'ny olona tena zany fa nanomboka hatrany amin'ny Adama mandra-pahatonga an' Jesosy tsy nahazo aina ny fanan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany satria tsy nahita fahataterahana hitoerana izy tsisy olona tanteraka ny hitoerany fa rehefa tonga Jesosy nasao tamin'ny fahataterahana izy tsy nitorotorolona tamin'ny ota sady tsy nanota dia hitanao nahazo aina ny fanahy masina zay vao nantsoina hoe fanahy masina ny fanahy masina fa talohany io tsy fanahy masina ny fiantsoana azy fa fanan'Andriamanitra na fanahany Eli na fanahany Moïse zany hoe le mpamary toetra hoe masina no misarika ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahatateran'Andriamanitra eto ambonin'ny tany ka tsisy masina koatran'i Jesosy izy natao hoe lay masina sady zanaky ny avo indrindra izy no Andriamanitra tonga nofo naseho teto an-tany amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ka raha tsy tanteraka izy tsy nahavita na nantanteraka ny asa famonjenantsika sy amonjy antsika ho mpamonjy noho izany Jesosy Kristy rery ny Mesia ary tsy mbola eto ambonin'ny tany izy officiellement fa ho avy any amin'ny raha an-lanitra izy apakatra ny fiangonany ary manomana ny fiangonana iaina ny fahataterahany ao anatin'ny new beginning na fanombohana vaovao sy ny dimension vaovao hitanan'Andriamanitra amin'ny fiangonana dia mila maro toerana ny faneketsika ao anaty iaina ny fiaina pahataterahany tany amin'ny testamenta taloha nanomboka tamin'ny andron'ny Mosesy sy ireo faminany rehetra mifandimby dia tsy mbola nitaky fahataterahana teto an-tany zany Andriamanitra na indray mandeha azy fa vao tonga Jesosy dia zao nolazain'i Jesosy aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahataterahany rainareo zay any an-danitra fa manino Jesosy no mitaky fahataterahana satria tamin'izy teto ambonin'ny tany dia izy ny olombelona voalohany tanteraka sy nampahazo aina ny fanan'Andriamanitra ary rehefa tanteraka Jesosy Kristy nahazo aina ny fanahy masina dia ino ty fahamarinany ity nanomboka afaky ny anatena fahataterahana koa zay rehetra nandray an' Jesosy amin'ny alala ny fananatsika ny fanahany ny fanahy ao anatinao tsy fanahy tany amin'ny olona mety maty fa ny fanahy ao anatinao dia fanahy avy amin'ny olona anankiray efa nandresy ny fahafatesana zay no mahatonga an' Jesosy ny laza ozy izy za angataka amin'ray ary izy anome anareo mpananatra afo mba eo aminareo mandrakariva ny fanahy masina valim-bavaka Jesosy no ampidina azy ho ao anatin'ny olona zay mino azy ny fanahiny Mosesy eo amin'ny mpianatry Mosesy ihany ny fanahiny Eli teo amin'ny mpianatra Eli ihany nanondra ny Mosesy tamin'ny tsy fahaizany nitondra ny fiangonan'Andriamanitra satria olona voafetra ihany izy na dia nanana ny fanan'Andriamanitra azy dia niara-ny asa tamin'ny sentiment sy ny fihetsepon'ny olona Andriamanitra dia voatery Andriamanitra nanaiky fotsiny fisaraha-panambadiana sy divorce dia nitsiny Jesosy Mosesy rehefa tonga izy ny mahatonga ny Mosesy nanao an'iny dia ny amafonfonareo fa tsy tokony zany ny zavatra misy raha misy mampakatra an'izay voasoratra dia mijangajanga tonga dia niteny mihitsy zany Jesosy hoe tsy mety ny fisaraha-panambadiana vohitsy Mosesy sa tsy vohitsy tonga koa Eli avy any nitsiny Jesosy koa avy any Jakoba tsy Jona mba nafana fo hoe ho Samaria tsika dia ndao ny aloha lalana tao dia tsy nekendry zareo ny dirany tao dia tany amin'ny Jesosy amin'izay izy miverina Jesosy andatsa ho afo kely zareo ao of démon fa maninona tsy mety mandray atsika ohatrany tamin'ny Eli dia ozy izy Jesosy tsy mety ny Eli nataony Eli fa fanahy inona ary ny ao anatinareo zanak'olona tsy tonga andringana fa zanak'olona tonga amelona sy amonjy vohitsy koa Eli ary teo tendrombohitra ao amin'ny toko 7:15 nidina tahaka ny rahona ny fanahy dia ny feon'Andriamanitra ny laza tia ny zanako malalako zay sitrako izy noenoe
tapitra ny saison ny ancien testament fa miditsika anatina nouvelle saison amin'ny fahafenono famonjena tamin'ny alalan'ny fanolorantenan'i Jesosy. Ny fanahy ao anatinao tsy fanahy avy ao anatin'ny olona mety maty fa fanahy tokana avy amin'ilay velona mandrakizay ary nandresy ny fahafatesana. Zay no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza amin'ny Romana 12:1 fa raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia zay fanahy zay ihany koa ny anangana ny fiainanareo izay mety maty. Afaka manantena fahataterahantsika. Alleluia! Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dia mba azonareo ve ny zavatra mitranga? Afaka miaina ao anaty fahataterahantsika. Jereo ny masony kaiky ianao, afaka miaina ao anaty fahataterahana ianao. Aza miteny an'izao teny izao isan'andro ohatry ny lalaoviny devoly fotsiny. Tsy hita fa olombelona ihany. Zanak'Andriamanitra ianao zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tena nandray an'i Jesosy ianao dia hovain'i Jesosy ho tahaka azy. Zay ny mahatonga ny tompo manomana antsika ao anaty fandraisany. Enonareo tsara ny manomana antsika ao anaty fandraisana izy. Fa maninona manomana antsika ao anaty fandraisana izy? Rehefa namorona ny Adama izy dia nasondritorany Adama dia niraisy ny kotany dia niraisy ny nofony. Dia mifoy Adama dia niteny hoe taolana avy amin'ny taolako ny vehivavy dia nofo avy amin'ny nofoko. Fa ianao ndray fofombadin'i Jesosy ampakarina. Dia hozy Jesosy amin'ny Jona 4:4 zay mihinana nofo sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Le fananganana amin'ny andro farany dia homanin'i Jesosy ao anaty communion. Ny communion ny atserovana azy. Ny atserovana an'i Jesosy tsy sary eny amin'ny rindrina. Ny atserovana an'i Jesosy tsy hoe nitahtsika be izy na hoe manao zavatra ngeza. Ny atserovana an'i Jesosy ao anaty communion fiombonana amin'Andriamanitra. Hozy Jesosy tia ny tenako, tia ny rako. Ny vakina dia nohanitsika ilay izy dia zao no atao ho fahatserovana. Nahazo tenitsika atsiaro azy ao anaty communion. Noho izany raha misy ny zavatra tokony ahasary-piaro ny fiangonana dia ny firaisany amin'Andriamanitra. Firaisana amin'Andriamanitra. Raha tianao Andriamanitra hitondranao any amin'ny dingana tsy takatry ny saina zay tsy azon'olombelona andianana fa izy rery ny miaraka aminao any, ataovy impeccable amin'ny communionnao a Jesosy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ahoana ny fisehon'ilay izy? Alleluia! Alleluia! Jereo tsara ny zavatra nitranga. Ahoana ny fisehon'ilay izy? Aoko tanteraka ianareo. Ny fanamasina rehefa avy nahazo aina tao amin'i Jesosy dia nahita olona izy, olona tao hoe Jesosy nitoerana. Dia teto ambony tany Andriamanitra tsy nafantatra afa-tsy afa-tsy Jesosy rery. Vao tonga Jesosy taorian'ny batisa dia tonga dia nidina ny fanahy tahaka ny endriky ny voromailala. Fa tsy voromailala akory, tahaka ny endriky ny voromailala mitoetra teo antsorony. Manome fanapahana. Dia ndao eo zaraiko aminareo tsara. Enoy a. Ny Genesis toko voalohany sisy ny toerana ny fanamasina fanambomba tamboron'ny rano. Fa vao tonga Jesosy nidina ny fanamasina dia nisy ny toerana. Ary hita maso ny fidinany tao anatina vision hoe ity ny zanako malalako zay sitrako. Midiky fa teo ampamorona tsy mila midina ny fanamasina. Fa rehefa nova olona ao anaty mission mpamonjena nidina ny fanamasina. Dia tiny teo ohatry ny vorona mivenjivendy tsisy toerana izy tao amin'ny Genesis toko voalohany. Fa rehefa tonga Jesosy dia lasa nisy ny toerana izy satria nisy olona tanteraka afaka iombonany hita maso teto ambonin'ny tany. Zany hoe ny herin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra dia miandry sy mitady fahatanterahana ampahazo aina azy. Ao ve tsika e? Dia rehefa feno Jesosy dia zao ny zavatra nisy. Nanomboka mifandray amin'ny olona ny fanamasina ary afaka ameno ny olona zay manana an' Jesosy. Mety mafimafy kely ty zavatra teneniko ty. Tao amin'ny testamenta taloha dia mila fantatsika fa olombitsy ihany nahazo ny fanamasina. Dia zay olomba ositra toy ny mpisorona, ny mpanjaka, ny mpaminany, ny mpahita. Reo zany nomen'Andriamanitra ny fanahany satria tao anatin'ireo Andriamanitra ny nanomboka nanomana ny fahatongavan'i Jesosy.
tandindony Kristy reo zany natonga Jesosy nanontany mpianany hoe ozy izy tamin'ny mpianany hoe ataon'ny olona iza moa Jeremia, Isaia satria hita soritra tao amin'ny Jesosy daholo ny fahamarinan'ireo mpaminany rehetrarehetra ireo dia manomboka tsy endry zareo tsony Eliva io sa Jeremia sa izy satria feno tao amin'ny Jesosy. Zay ampahany nampiavaka an'ireo ny feno tao amin'ny Jesosy satria ny fanan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy dia niteny tamin'ny Petera izy Petera everinao izy nareo izy amin'izay miaintsy mpianany ataonareo iza moa dia noho Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra vela tsy normal zany fa tsy ianao tsony zany fa mifanan'Andriamanitra mampafantatra anao satria manomboka hatreo tamin'ny fotoana navita batisany Jesosy le nampahitana ny fanalatsaka tao amin'ny tsisy fanamasina zany natonga andry Kaifa nanaonao foana natonga misony satria efa olona mipetraka eo ambony toerana mampisorona fotsiny sisy ireo fa raha voatonga Jesosy dia tsisy fanamasina tsony tany amin'ny zareo tsisy fanamasina tao amin'ny mpisorona tamin'izany fotoana zany tsisy fanamasina natao amin'ny Jona mpanao batisa azy izy mbola kely feno fanany mbola nanatsaina tany amboaka afantatra an Jesosy fa vao vita batisa Jesosy tonga dia nilan'ny fanamasina Jona mpanao batisa dia lasa niteniteny foana tany amponja hoe izy indray ve no andrasana sa mbola ho avy tena izy ve io sa mbola ho avy satria ny fanahy efa tao amin'ny Jesosy fa io ve no izy sa mbola andrasana tratrana doute nefa grand prophète mba fantatrareo ve zavatra tia ny fanamasina lazany eto androany maraina ny zavatra tia ny fanamasina lazany eto androany maraina dia tsotra mampety ny fanambaranao sy mahatsara ny fijoronao sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia tsy misy akoatra ny fahaizanao mitahiry sy manaiky ao anaty ny fahafenoan'ny fanan'Andriamanitra sy ny heriny amin'ny fanekenao eo ambany fitariany sy aina ny fahatanterahany amin'izao andro faran'izao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tamin'izy ny fenona tamin'izy tao amboaka vao nanomboka Elizabeth andeha hamangy amin'ny Maria dia mibitaka John jereo zany amin'ny boky ny Luka toko voalohany dia ozy izy Elizabeth feno ny fanamasina satria le zaza tao amboaka no manina no batisan'i Jesosy ny fampiaraba zany le zaza tao amboaka zany hoe John mbola tsy teraka nanam-panahy ny olombelona kokoa noho ny John efa lehibe ny elan'ny fanahy amin'Andriamanitra ny atao hoe fahalebiazana tsy ny fahombiazany hita maso mampiavaka anao fa ny fahavitanao zay antom-pisina ilan'Andriamanitra anao misy zavatra tsy azonao le izy ndaso John tao amboaka zazakely nafantatra izy io Jesosy dia nietsika izy fa rehefa lehibe izy ny elan'ny fanahy satria vita batisa Jesosy fa Jesosy indray zao nitodian'ny lalana fa izy efa tsy izy tsoa satria efa niala tao aminy ny fanahy efa ao amin'ny Jesosy zay le tiako azavaina vao nanomboka nakasitrahany Jesosy tsisy fanamasina tsony na mpisorona izy fa tao amin'ny Jesosy rery ny fanamasina tena John azy very vision amin'izay satria efa nielan'ny fanahy dia zay natonga an'Andriamanitra naloan'Andriamanitra ny antisipena ny fahafatesany tapadoa izy amin'Andriamanitra ny tapadoa fa tapandoa tsy gravy fa mivery any amin'ny elony gravy dia aloan'Andriamanitra tapadoa izy tao amponja hoe vita ny mission any amin'izay tsy very ny toerany tsy mahareteka an'Andriamanitra basinareo hoe ny asarbidina mission sy nouvelle saison tian'Andriamanitra hitondrana aloan'Andriamanitra mifaranana any amin'ny John mba hatonga ny famonjeny ho tanteraka sao hanohatra an' Jesosy izy raha vao nanomboka nanohatra tao anaty doute izy dia tiako ho fantatrao fa raha vao tsy misy ny fanan'Andriamanitra ny olona lasa kizitina be fialonana lasa mavita hatraminy hoe inona ny tokony atao mba eliminena an'izy rehefa tsy ao ny fanan'Andriamanitra dia ozy Andriamanitra mba tsy hampanota n'ity John ity dia tsy mampaninina fa aloha faranana angana ny aminy so mbola velona izy dia lasa hanohatra ny mission mpamonjena ho an'izao tontolo izao vita ny ilana azy eto ambony tany zany ohatra ny sadika etrany hoe mafy be zany fa hoana kosa John ny tapadoa sy ny sisy fa Jesosy ny teny talohany nahafatesany John amin'izay natera-be vavy tsy misy lehibe noho John zay natera-be vavy rehetra io tsisy lehibe noho John izy lehibe no Abrahama izy lehibe no izy Isaia lehibe no Moïse izy nefa tsy nanao miracle na ray ary fa famerenana maro amin'ny fahamarinana tamin'ny fiantsoana hoe amboary ny lalan'i Jehovah fa ny mahalehibe anazy ny fiatraika ny mission zay tsy voatery hita maso hoe olona 20 maty natsangany na olona be dia be tsy any amin'le mission nampiasan'Andriamanitra azy hita maso misy fiatraikany eo amin'ny olombelona hita maso
ny maro-tefim-pahalebiazana nanambaran'Andriamanitra fa goavana izy fa nanekeny ho fantsony anao batisan' Jesosy zay misy fiatraikany amin'ny famonjena an'izao tontolo izao satria izy napahitana fa Jesosy no nitondra an'izao tontolo izao tao aminy ho asitrika eo Jordana satria tsy nanota izy fa nitondra ny fahotan'izao tontolo izao natonga azy natao batisa. Jesosy tamin'izany olona eto tany tsika zao tontolo izao sy ny zafikenao mbola ho avy tamin'izany fanata ao amin'i Jesosy. Jesosy nasitrika noho ny fahotan'izao tontolo izao sy natsangana manana an'izao tontolo izao fiainana be deaibe ao aminy. Androany ianao manaiky fa Jesosy Kristy ny tompo sy mamonjy ny fiainanao manokana. Lazaiko amin'izay ny fanamasina sy mahafantatra olona afa-tsy Jesosy mila mandray an' Jesosy aloha zany ianao vao manana ny fanamasin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny olona amin'ny alalan'ny tenany tsy afaka hisitraka ny fanan'Andriamanitra fa tsy maintsy miaiky ny fahotany mandray an' Jesosy vao manana ny fanan'Andriamanitra. Ary ny fanan'Andriamanitra no nahatonga anao ho isan'ny olo masina iaina ny fahatateran'Andriamanitra, iaina ny fahatateran'Andriamanitra mba hampahazoaina ny fanahy. Ka ny rôle tonga avy amin'ny fanahy masina voalohany anomboantsika ao anatina nouvelle saison dia ny anovantsika ao anaty hifankahita amin'ny fahalebiazany rapitso somary teka ao an'Andriamanitra, somary teka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Androany amin'izay ianao olona eto an-tany fa tsy fanahy tao amin'ny Kristy tamin'izany intsony. Dia rehefa olona eto an-tany nao manaiky an' Jesosy dia connecté amin'ilay batisan'i Jesosy 4 arivo taona lasa ny fanekenao amin'ilay rano mandeha kely etsy Antsirabe. An'olo tena atao batisa amin'izay hiteny hoe androany indray za olona eto an-tany fa izy fanahy atao anatiko amin'ny famonjena. Halleluja. Rehefa tonga Jordana ianao le anao asitrika iny dia niarana asitrika tamin'ny fahafatesan'i Jesosy, le anao atsangana iny dia atsangana amin'ny fiainam-baovao ao aminy. Ary azo lazaina hoe zanak'Andriamanitra, manana ny fanan'Andriamanitra, vita fibebahana amin'Andriamanitra, vita fihavanana amin'Andriamanitra, mahazo miaina amin'ny fahatateran'Andriamanitra. Ny asa fanamasina voalohany eo anatinao dia anovanao aloha. Zay le hoe mifantoka amin'ny olona Andriamanitra fa tsy mifantoka amin'ny zavatra. Zereo daholo ny olona rehetra ao anaty Baiboly fa tsisy olona nitaraina amin'ny fahavoazana zany ka nivalian'Andriamanitra tena hoe nampifaly an'Andriamanitra le fahavoazana nitaraina dia tonga dia nitodika nijery problème Andriamanitra dia mivantana fomba mahagaga. Tsisy an'izany ao anaty Baiboly. Bedy foana le olona anao narikely fonona. Misy teny tsindripaingitra foana raha vao misy doto sy tahotra mahay mitondra problème mabe loatra. Ny olona mantsy mahay mitondra problème ary mahay mitaraina. Ka ny prière ny vavaka ataonao rehefa taraina mibetsaka dia tsy liana amin'izany Andriamanitra. Fa ny zavatra mahaliana an'Andriamanitra dia ny fonao. Tena miteny mba manahoana moa zao ny atao anatiko sy ny fatra ny fankatoavako an'Andriamanitra. Mba manahoana ny firaisako aminy. Mahafaly azy ve ny fijoroako, ny fitondran-tenako. Mety amin'ny fanamasina ve ny fanompoko sy ny fiombonako aminy. Dia raha vao manomboka hitan'Andriamanitra ianao fa tanteraka eo amin'ilay antom-pisiny ilany ianao dia manomboka lian'Andriamanitra mijery ianao. Zay no nitoriako omaly tao anivon'ny fiombonana. Ndesaka mikasika momba ny Maria. Maria renin'i Jesosy. Fa rehefa naniraka an'i Jesosy izy hoe lany divay anaka dia mba novy kely. Dia hoy Jesosy nijery anazy, faninona akory moa zasy ianao raha vehivavy? Fa mifaninona akory tsika? Ngamotsy reniny maninona tsy fatany? Ay mora tsy fatany rehefa tsy mipetraka eo amin'izay toerana tokony toeran'ny olona na mety hoe voalaza fa reniny azy hita maso. Raha jerena ohatrany hoe tsy fahalalam-pomba nataon'i Jesosy teo mason'ny olona. Fa tsy izay le tiany tenin'Andriamanitra ho lazaina fa io Jesosy ihany le Andriamanitra amantatra ny olona amin'ny fotoana iverenany ka nilaza tamin'ny apôstôly sy le mpaminanina vita fahagagana hoe tsy fantatra akory ianareo satria tsy izay manao ankoe tompotompo nitry ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raikitra ny an-danitra. Ny mason'Andriamanitra mitsinjo izay olona ary mahalala ny olona manao ny sitrapony. Ary ny zavatra sarobidy amin'Andriamanitra tsy ny fahaterentsika fa mainy endomboanjosika dia hovana ny problème atsika. Laloviny vahaolana ianao raha izany ary mety ho voafitaka ny faranao. Fa ny fahamarinana raha Baiboly tsy ny mahay mitaraina ny tian'Andriamanitra ho valiana faingana fa ny olona mahafantatra ny tokony ataony akatohan'Andriamanitra dia miasa sain'Andriamanitra manatanteraka an'izay valiny tokony anao amin'ny zavatra rehetra momba anao eo amin'ny fiainana. Todiko Maria amin'izay fa tonga saina nomeny lamosina Jesosy tsy tafitohana izy
fozy izy maintsy an'le mpiasa rehetra mpanompo tany amin'ilay mpanompo izy tonga dia nitoro teny tsara zao fotsiny atovy zay asainy ataonareo nampiomana ny olona iomana indray zay avy amin'i Jesosy voalohany teteny Jesosy tsy hoe tsy hitako ny problema ato matoa atonga ato fantatro misy olana ato fa zao zatsy ianao nininina asirana anao nininina fandana homan'ny olona akatoa fotsiny Jesosy nanome andraikitra ny mpitory anomana ny olona ho mpakatoan'Andriamanitra fanjaran Jesosy misady rese amin'ny olona mamany olany amin'ny fanotronany ny ositra mietsika amin'ny alalan'ny fanekenao ho fantso ny tenin'Andriamanitra fantatrao inonao proklamenao dia manova zavatra Andriamanitra manamarina ny teniny fa ny fanotronan'Andriamanitra miara-miasa amin'ny toetra inona le toetra nitakian'Andriamanitra le mpanompo akatony mamaiky azy fa tsy ameno siny an'le divay le rano mba ho tonga divay aloha fa rehefa makatoy ianao dia mahazaka directive mahazaka directive ozy Jesosy feno rano siny groupe imagineo hoe tsy niomany reo mpanompo reo tsy niomany tsy nomany mari tsara ifamaly amin'i Jesosy an'ireo o ramsia afa-baraka zay ndra gôfa tovay no ilaina tompoko fa tsy rano satria ny tsy finoana miezaka manakatra ny fahamarinana ara-tsiansy manakana anao tsy atonga an'le teny sy parole créatrice teny mpamoronana izy fiatraika anao fiainanao mba fantatrareo ve tsy mahazaka directiva sy taridalana tsy takatry ny saina ny olona tsy manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra akato azy andaso Jesosy ny teny feno rano siny satria vita fiomanany Maria reo hoe akato ataovy zay saina ataonareo feno ny rano siny dia ozy Jesosy andana tonga dia hoeto ny rano ao anaty siny eny atanan'ny olona pakato dia tsy mila hoentina mambavaka le rano hoe alahatra eo alohan'i Jesosy dia miteny tsy fantatra izy anovana azy fa tonga dia hoentina fotsiny eny atanan'ny pakato le rano dia ny tsiro aniny anamarina azy hoe zany ny tsiro pakatoavana fa mivoaka mamatika rano tonga divay raha amin'ny école ny onction manko tsika alahatra eo aloha daholo ny rano onction io dia manomboka mivavaka amin'izay pasy ny mpitandrina sy ny mpitarika le kraba shotori abasendere halleluja tompo amin'ny anarany Jesosy tsy zafa magaga zay tsy hainao okivadika divay ny rano okivadika divay ny rano fa ny antanam-pakato rehefa mifonao manaiky ho an'Andriamanitra teo izy Jesosy tonga dia andana hoeto fa tsy mila hoentina mambavaka le izy zany hoe rehefa mety ianao akato dia amoraina ny fahatanterahany zavatra rehetra ao amin'loany dia mba andana ny sainy hoe tsy nilentina mambavaka le rano fa tonga saina tao anaty siny zay zany tsy maintsy miova divay nouvelle saison new beginning fanomboana vaovao ny omana fotsiny fiangonana ho saro-piaro amin'ny toe-panahy ao anatinao ijoro akato sy haino tsara an'Andriamanitra rehefa nentina le rano sy misotro ny anankiray mbola tsisy divay matsiro ohatr'izany hatramin'izay ary ianareo mitahiry ny divay tsara kokoa hatrany ny olona ny ratsy aloha vao ny tsara fa ianareo mbola mitahiry ny tsara mandraka kehitriny ary mbola tsara mihoatra noho ny teo aza fa ahoana inona ny secret anareo raha afaka nitory le mpanompo satria izy ihany nalala dia niteny tamin'izay nanandrana hoe zao nolazaiko aminareo inona ny tenin'le ramose atsy ambadika atsy ndasy olo toko hoe ramose tamin'izany satria mety tsy voatery alalan'i Jesosy ho mpamonjy le olona fa nakatoy ny teniny fotsiny fa vokatry ny fakatoavana ny teniny na tonga an'izao vokatry hitany masinareo zao zany ve fa nahoana no rano ve navadika io divay ny matsiro lavitra noho ny ranom-boaloboka ny fiazana ny tsirom-piainana tsy miafina ao ambadiky ny fahavitriana ho ampiasain'Andriamanitra fa ny tsirom-piainana miafina ao ambadiky ny fanekena
akatoan'Andriamanitra sarangatsy marety akaman'Andriamanitra ataovy alleluia Jesus fangazany any rehefa nakatoan'Andriamanitra sy nanaiky azy satraka sipesaka sy abedina go tsy koka misarolona volamena na tsipy tao anaty afo te ozy izy ny laforo ametra-pelany zay tsy anao niasa anay koa zay samba ny laforony tsy nandoro olona satria nahoana misy pakatoan'Andriamanitra sy olona mijoro ho atsipy eo anaty laforo zavatra nahavariana rehefa natsipy izy telo lahy mifatotra na nipazana azy mandendeny nahitana azy new beginning na new dimension halleluia te taitry Nebokadnezara fa maninona ny olona telo natsipy tao mifatotra nefa telo mandeha efatra mandende de nahavariana le fanefany tsy tanizy telo lahy fa napahitana mpitazana zay nilazako aminao rehefa manotrona n'Andriamanitra tsy anao no ampahitan'Andriamanitra fa ianao misitraka fotsiny an'le vokatra fa ny problème ety ivelany no ampahitan'Andriamanitra fa misy Andriamanitra ao ary ny zavatra mitranga ao anatin'le olona ny zavatra mitranga ao anatin'le problème ho lalana antsonoana an'le ny ivelany raha misy reto ny tokony hozonina de Nebokadnezara satria izy nanao soni anipy an'izy telo lahy fa nitanjon'Andriamanitra tsy mainky andringana fa mora amonjy de la ity reto raha voatsara ny toe-ponao fa tsy le kizitiny reny te amaly sy adiny tenanao foana nanao ratsy anakay iny tsy maintsy mahita loza iny elao zany fo zany manana fo angataony fo oka ny foko sy ny fonao hiara hitepy tena iray ifakahita ny fonao ny foko Andriamanitra tena onena-panota le olona ratsy tsy avara-tanàna atsy tena hoetiko amambavaka mba hiovany Andriamanitra de rehefa ianao madio fo tsy madio am-po no hitan'Andriamanitra natsipy izy telo lahy io Jesosy tao de nahagaga le nanipy kila fa Nebokadnezara napiditra ny lohany teo vavalaforo tsy kila satria voazo ny présence tao ny zanak'Andriamanitra tao le fanefany de ozy izy rehefa avy eo Sadrako Mesaka Abednego mpanjaka be iny ory zalahy maintsy nitandapany ambinareo fa mahita zavatra de tonga tao hitanareo ve le rehefa nefany io ie hitanay ary tena amin'ny endrika tonga de naminany endrik'ireo zanak'Andriamanitra ary Jesosy io hitako io de ozy izy ry zareo Sadrako Mesaka sy Abednego ambiety de mivoaka izy telo lahy fa io tsy sany teny tam'le fanefany hoe le fanefany io koa amby satria le fanefany tsy azony baiko nohatra n'izy telo lahy fa le fanefany ny baiko azy hoe mbola misy ilako anao zany mahatonga atsika tsy mitsara ivelany zany mahatonga atsika tsy angena amin'ny teny zay ty tsika ho tenenina manoloana ny zavatra tsy mety hitany masosika fa inona ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika ampiasao ny loalike mba horen'Andriamanitra halleluia amin'ny fo feny fitiavana sy fo honena raha tena tafika ray marina ny zanak'Andriamanitra de tsy natao hifanaratsy sy hifanala-baraka fa natao hifampivavaka mba hahafahan'izay rehetra tianao hiaina ny fahataterahana zay fanananao raha mba hitanao fa efa tonga amin'izany tanjony zany ihany koa ianao voaka avy any izy telo lahy de ozy izy Jesosy teo amin'izay hitako izy ny tsy maty zay rehetra tsy manompony Andriamanitra izy telo lahy de tao veseny tranony hitanao fijoroana anankiray zay so karazana dimension vaovao nkeza be tsy mila tetezina kory Madagasikara de vita l'évangélisation fa fijoroan'olona anankitelo teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga de mpanjaka fotsiny laza fa zay tsy manompo an Jehovah Andriamanitra izy telo lahy reto tonga de atao vese azo antoka tsara mihitsy ny tranony ka zay tsy te ho tonga any zay ivoaka de manaova sonia angony dolo ny Andriamanitra tsy izy rehetra ny tranonareo fa Jehovah rery no Andriamanitra na tsy kitiatarana ho an'Andriamanitra misy zavatra be dehibe sy angla maro be mampahazo aina fanotronana
rehefa ifanotronana io mantsy ny miaraka amintsika dia zao mahazo aina le ositr'Andriamanitra ato anatsika satria ny endriky ny fahatateran'Andriamanitra hita ao anatinao no mampahazo aina amin'ny fanahy masina miaraka aminao. Hitantsika teo fa tsy mora tarihina zay tsy feno fankatoavana fa vao feno fankatoavana le mpanompo no man'ny Maria dia tonga dia nentiny afera. Tsisy ny se plaindre tany amin'i Jesosy tsy hoe divainy ilaina tsisy resaka fa tonga dia zay nytenen'i Jesosy dia ay rano zany ny venona satria efa voaomana akato. Ny anjara mipitory tsy tonga dia mitaraina hoe mijaly izy fa mba vao Andriamanitra fa ny antony fijaliany mety misy fankatoavana tsy tanteraka fa rehefa tonga ny mpitory milaza hoe mihavana amin'Andriamanitra makatoava ny teniny tsy mila hoentina mambavaka ny rano fa tonga sainao azy satria voarina tao anaiky. Zay no mahatonga amin'ny Paoly ny laza fa tsy azontsika loatra ny zavatra tiany lazaina angamba atao amin'ny Romana 2:27 fa zao zavatra ary rehetra zao dia miandrika maniry fatratra ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Tsy noho ny sitrapony ny voariny zany fa noho ny sitrapony zay nampanaiky azy dia Andriamanitra. Dika fa ny zavatra rehetra dia efa sitraky Jesosy anaiky antsika mialohan'ny fotoana isehontsika. Alohan'ny isehontsika ao anatin'ilay new beginning mandana misitrika ao anatin'ny herinandro masina. Tongava amin'ireo fotoana rehetrarehetra hitanao eo reo. Latsinainy mandrapatonga lahady manomana mifonao hiaina fiainam-pahamasinana hiatrika an'izany atao hoe fitarihan'Andriamanitra zany mba mora sy ho fenona ny fanahiny. Dia hitanareo zay manana ny Jesosy dia manana ny fanahiny fa zay tsy manana ny Jesosy dia tsy manana ny fanahiny. Satria Jesosy mpamonjy izy rery ny olona fantatr'Andriamanitra ka raha tsy nandrainy Jesosy ianao dia tsy fantatr'Andriamanitra satria ny lalàn'Andriamanitra ianao dia no Jesosy ao anatinao. No manan'Andriamanitra ianao iray nofo sy raha aminy tamin'ny fandraisana profam-panehoana misy fisian'le communion efa ao anatinao tamin'ny fahateram-baovao tamin'ny nandraisanao azy sy ny nahavitanao batisa. Dia inona ny zavatra mitranga ino mofo iny sy ny raha iny miasa ao anatinao satria tsy akora miainao anatin'ny taranaka Adama mody vovoka tsony ianao le hoe ao any amin'ny fahaverezana sy fahafatesana fa no manan'Andriamanitra akora vaovao ianao hitafianao ny tsy fahalovana. Le nofo mety ho lasa vovoka ihany raha mbola tsy tonga Jesosy fa le mofo sy le ranom-boaloboka le akora vaovao amorona ianao satria ozy izy tia ny tenako tia ny rako sotronao. Dia rehefa izy eny amin'ny raha malandro Jesosy dia zao tonga dia tsy mila miantso ohatrany tamin'ny Lazarosy tsony izy hoe makany am-pasana mamoanao fa misy kody any anatinao le pain sy le ranom-boaloboka maneho ny nofony sy ny rany. Vao maneho ny feon'arkanjely sy ny tropetan'Andriamanitra dia hovana vetivety ianao hitafininona ny tsy fahalovana satria le mofo hohaninao iny sy le rasotronao dia marika maneho an'le tenan'i Jesosy efa nandresy ny herin'ny fahafatesana satria tahoriny fitsanganany dia tsy lo izy fa niakatra velona ho any amin'ny ray. Tsy maharety aka ao an'Andriamanitra. Zany hoe le modèle mpanangananao amin'ilay tenenin'ny Paoly hoe ary rehefa aneny ny feon'ny tropetra sy feon'arkanjely dia hovantsika hitafy ny tsy fahalovana. Iny le tsy fahalovana iny tsy avy amin'ny vovoka manokana fa avy amin'ny corps du Christ. Dia maninontsika ny tenan'i Jesosy fa maninontsika natao hoe zanak'Andriamanitra sy fofombady ampakariny tamin'ny Eva vao ny fo dia nijereny hoaio toerana avy amin'ny tolo tonga dia fatany Adama mpaminany voalohany tolona avy amin'ny tolako ty sy nofo avy amin'ny nofoko ny fitsy tsy nandre akory na nisonona ny tolany sy ny nofony. Dia hoy izy rehefa avy eo vehivavy io satria tato amiko nanalànany eo. Tonga koa Jesosy avy any amin'ny raha lanitra zay tena any Jesosy ka nanaiky novainy misy etapina fiovana anankiroa. Voalohany tsika miova ara-panahy manahaka ny toetrany manahaka ny fiainany manahaka ny Jesosy. Zay no mahatonga fanamasina vao tonga ao anatinao tsy tonga dia mampiasa anao miracle fa ny tonga amin'ny fanamasinao anatinao dia mampidina ao anatinao ny fitiavana. Romana 5:5 ary ny fanantenana dia tsy mahamenatra satria ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika. Fitiavana vokatry ny fanahy ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanamasina zay nomenantsika nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika na ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika sy ao anatintsika. Ny zavatra nraisika voalohany tonga dia fitiavana no entin'Andriamanitra ao anatinao ny vokatry ny fanahy. Galatiana 5:2-7 reo le maneho ny toe-panaraka n'Andriamanitra zay mamaika ny fanamasina rehefa tonga ao anatin'ny olona manova ny olona anana ny toetra n'Andriamanitra anahaka ny Kristy amin'ny alalan'ny fanahiny. Dia rehefa tonga teto ambony tany Kristy tsy fanahiny eliny tao amin'ny Kristy
tahaka natao amin'ny jaonina zany fa ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy dia nidina avy tany amin'ny ray mivantana atao hoe fanahy masina satria feno fepetrany fahataterahana. Tamin'ny andron'ny Moïse tsy teto tany ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Mosesy tsy teto tany ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Elisy, tamin'ny andron'ny mpaminany rehetra tsy teto tany ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ny fanjakan'Andriamanitra tsy tonga eto tany raha tsy misy fahatateran'Andriamanitra miasa eto tany dia le fahamasinana feno hita tao amin'ny Jesosy Kristy. Dia rehefa nandroaka devoly amin'izay Jesosy satria tsisy afaka nikitiky Satana talohan'io fotoana io. Mosesy tsy nandroaka devoly zany, Elisy tsy nandroaka devoly. Fa rehefa nanomboka nijery ny mpisono hoe nandroaka devoly Jesosy dia nanaiky ny devoly. Dia ozy izy zareo amin'ny fanahy Belzebuba ny amohan'ileo demony satria tsy hitandry zareo zany hatramin'izay. Fa ozy Jesosy raha amin'ny fanahy Belzebuba namoahako demony, amin'ny fanahin'iza namoahany taranakareo azy. Fa raha amin'ny fanahin'Andriamanitra namoahako demony dia efa tonga eto tany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antony tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany dia ahafahana mikasika an'le fahavalo responsable manakorotam-piainana. Taloha ny mpaminany niasany fotsiny reparena, misy maty dia tsangana fa tsisy fandroana demony. Misy olana dia vahana, mosary teo vavadiny Samaria dia vahana fa tsisy fandroana demony. Fa voatongo Jesosy satria tonga teto tany ny fanjakan'Andriamanitra, niaina fahataterahana le olona tanteraka tao hoe Jesosy feno mifepetra tsy fanan'Andriamanitra na fanany elitsony tao fa fanahy masina. Dia ozy izy Andriamanitra mahazo aina amin'izay hitiny any ambonin'ny tany sy amen'ny olona izay manana an Jesosy. Dia zao ny zavatra nitranga manomboka hatreo ny porofom-panehoana fa teto tany ny fanjakan'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra niseho? Azo roasina ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Miala ianao Satana, voakasika izy satria izay manana ny fanahin'i Jesosy no manana ny fanjakan'Andriamanitra no manana ny herin'Andriamanitra. Amin'ny Genesis toko voalohany Andriamanitra nilaza fa atao voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Taizary Andriamanitra talohan'ny fotoana nahary ny lanitra satria tsika milaza fa any an-danitra Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana efa nisy talohan'ny lanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra zany dia ray, zanaka, fanahy masina. Ireo dia efa nisy talohan'ny lanitra satria tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra. Dia lanitra zany vao nohariana Andriamanitra taty aoriana. Satria tamin'ny voalohany Andriamanitra aloha vao lanitra. Dia taizary izy tamin'ny fotoana talohany vao morona ny lanitra toerana eo tao amin'ny fanjakany. Ka ny fanjakany efa nisy taloha, ny ao anatinao tsy fanjakan'ny lanitra. Fa ozy Jesosy raha misy milaza aminareo atsy Kristy ary izy aza taitra any amin'izany. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy aiza fa ao anatinareo. Zany hoe tsika rehefa voavonjy dia natao isitraka ny fisian'io fanjakana io ao anatsika. Zay no mahatonga atsika mila manaiky sy manokatra ny ao anatin'ny fotsika amin'izao new beginning zao, akatoky ny Pasika, ny aina ao ambany fitarihany, isitraka ny fahataterahany mba hampahazo aina azy. Fotoan'izao fiangonana rehefa iveriny Jesosy dia mila fantantsika ny alalany atsika tsy hoe nampiasaina be tsika. Ny fiangonana new beginning dia tsy fiangonana mihazakazaka ho amin'ny fampiasan'Andriamanitra fa fiangonana miomana fa tsy maintsy hiasa Andriamanitra. Rehefa feno fepetra ny fisian'io fanjakana io dia olona mandehandeha mpitondra contamination positive ianao. Zany hoe zay zavatra negativa rehetrarehetra ny miona aminao, le zavatra ny miova ho tsara satria efa mitobaka loatra ny fahatsarana ao anatinao no ny fahafenony eo amin'ny fiainanao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ayayayayayayaya. Halleluja. Zay ny mahatsara ny fisokafanao ao anatin'ny révélation mpamitronana. Ny révélation mpamitronana zao tao anatin'le vehivavy. Na raha mitsidrana hatrany 12 taona dia marina amin'izay. Io vehivavy io hatramin'izay no entiny ny aretina foana. Ary rehefa ny aretina mitondra anao dia mahazo voly dokotera. Ny aretina mitondra anao makany amin'ny dokotera. Mila fanatana moanina fanafody rehetra miraraka tao aloha ny voly. Fa ndray mandeha na andreny amin'ny Jesosy ohatry ny androany izy hoe misy ho zany Jesosy zany mpamonjy izy. Zay rehetra lalovany na boka aza tsy mifindra. Fa le boka indray no findran'le hoditra tsarany. Halleluja. Zany hoe raha tokony amindra zany le aretina, contaminé le olona mikasika an'le olona marary. Ny nazy indray le fahasalamana indray no mifindra taza. Nalaza le izy. Dia ozy izy io vehivavy io.
nanao anakapo ny problemanao mivezivezy loatra ny sainao any ivelany tatatomba vitan'io dokotera ihany ny spesialistan'io any andafy misy raha manambola fa raha tsy manambola ohatry ny tehiny ihany fa noho tsy fisimy vola dia tsy afa manoatra dia nandray matanjaka kely raha vao nazo financement hoe afaka mandeha satria mbola teo velona ihany any ivelany fa Andriamanitra rehefa namany olany Adama tao anatiny ihany nakanatolana fa ny maso mijery biby tsy nahita zay tokony ho azy te hampianatra anao Andriamanitra aza mivezivenzy any ivelany fa midira ao an-trano ato anatinao aza dino fa ny vahaolana ho an'le vehivavy saika lasa andevo ny zanany ao amin'ny boky ny mpanjaka faharoa ny ona tamin'ny Elisa tsy tany ivelany fotsy izy inona misy ao an-tranonao dia helihely kely dia misy Andriamanitra zay misy ao dia ampiaingana Andriamanitra zany tsy maneho vahaolana avy any ivelany mampitotototo anao fa mety avy amin'izay kely ao anatinao dia ampiaingana rehefa feno ny fifantohanao amin'Andriamanitra dia iny andry lasa nakorina tsy netiritra le diloilo fôtriny rehefa tapitra le asiana azy vao nitsahatra le diloilo dika an'izay rehefa miaraka amin'Andriamanitra aza misaina hoe inona ny anomboana aiza no ale fa omany fotsiny le récipient ianao mihitsy mila miomana andray avy amin'Andriamanitra fa tsy hoe mitady zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra Mosesy rehefa hitany ny volavolainy ahoana ny fomba namolavolan'Andriamanitra azy inona no misy eny tananao Mosesy tsy tonga saina fa tena ninramina amin'ny rafozany tendrafozany avitinina fosy Andriamanitra ny fahitanao tsy fahitako fa rehefa mety ny ahitanao dia mety ny zavatra rehetra tianao hita rehefa avy eo inona tena toy Andriamanitra ampy iny hitenynao sa tsy hiteny za tsy hiteny ay fa maninao tsy hiteny za le tsy mahay miteny toy Andriamanitra rehefa tsy mahay miteny ianao dia tena no ampiteneniko na tsy ple tena vita ny formation verina avy any izy olona voavolavola ampy afaka moka zanak'Israely tsy andevo tany Egypta niaingy tamin'izay tao aminy rehefa miverina ny sain'le ramatoa nody tao aminy dia ozy izy rehefa avy eo zao ranga zako andraso mba mako baiboly kely dia mivakiny boky Malaki amin'ny teny Hebreo dia hoe ohatry ny masoandro izy dia izy mpanasitrana avy eo misompotra avy avin'akanjony ary fantatro fa Jesosy ity voalaza boky Malaki ity izy le ramatoa dia zao lasa izy nivoaka tao an-trano malemy dia ozy izy le ramatoa andeha amin'izay ako sady nandady izy Jesosy eny aloha ny olona be dia be kasikasika an Jesosy daholo ny olona rehetrarehetra vao kasih le ramatoa nisopotra avy amin'akanjony satria kasika misy révélation todika Jesosy tsy avy any aloha koa avy any arina iza no kasika zany teo sisy Petera jaona ny ondana aminao sisany tsy ataony Petera io akavananao io fa hoana koa ny lazanao iza no mikasika izy aminay ny tianao lazaina mbola any amin'le hoe izy ny teo akaikiny ozy Jesosy tsy kasika normal zany misy hery miala tamiko misy ny atao hoe samy autorisé halatra azon-dalana ary io halatra io mikasika an Jesosy ao anaty fahatakarana mba eritrereto hoe olona mikasika anao dia tsy voagerenao le hery fa renao fotsiny hoe niala le izy dia rehefa lasa le izy vao nanontany izy naka azy teo tozy le ramatoa sady nataotra sao dia eritreretiny ohatran'le dokotera efa naka mifanana ny rehetrarehetra koa zao ty karaha sitrareto atsy vomay loza fa nitaniko kely sisy ipetrahako koa sisa no lasa manaraka indray fozy Jesosy taminy zanako vavy sambany ana hitan'i Jesosy ny teny hoe zanako ao anaty baiboly io vehivavy io rery nahazo azy ny finoanao ny nahafonjy anao wow tsangana le ramatoa miaraka amin'ny fanasitranana nandeha nody hatramin'izay izy nentin' ny aretina fa rehefa tonga tsaina tao an-tranony izy amin'izay no nitondra an'le aretina andao ianao sotomony tamin'ny lonotrolo andao ianao manaraka ty
fa hatramin'izay le retina no nisotona azy rehefa ny retina no nisotona azy sy nitondra azy lany ny arenany fa rehefa nientiny amin'izay le retina satria tonga saina izy noto tao an-tranony ka ny problème anao mampitototo anao tsy ampifodiana ao an-trano fa rehefa verina ny sain'le zanakadala ody amin'ny rainy tena veriny rainy tamin'ny lohan'ny fiainany raha oviny anao vaoavy raha oviny anao vombao raha ovina fantombo fa sasatra miandriny fada ataontsika hitsangana ivavaka zay mampahazo ainanao nandohalika ianao na hitsangana fa zao ny fotoana tian'Andriamanitra hodinao ao an-trano ny fahamarina tena faran'izay tsara indrindra satria rehefa programan'Andriamanitra ny anomboka new beginning dia tsy azon'izaniza sakanana zany fa zavatra anankiray takian'Andriamanitra alohan'ny hanomboan'ny fiangonana hiditra ao anatin'izany dia ny fiverinantsika tsirairay avy ao an-trano matetika izay Jesosy mavesatra satria malaina ny akatoanao fa maika hita ny asanao ka na nivavakay azy dia tahaka ny Maria tia nieremaolana ao anaty ady satro zany ny tereny filana tahaka ny Petera sy ny mpianatra tao an-tsambokely anaitra Jesosy tereny tahotra fahafatesana sy filana fa dinay ny tenina hoe zay mahafoy ny ainy no avonjy azy fa zay miany ainy no avery azy vavaka izay amin'izao fotoana izao sokafo ny fonao sokafo ny vavanao tonga Jesosy manantona anao tonga mody atao trano tsy hanivela ny vahaolako fa ho anatoka an' Jesosy ary fantatra androany maraina fa ny famindramponao ameny zay banga rehetra eo amin'ny fiainako manana ray ty zany ny antony iverenako eto anatrehanao angataony rahan' Jesosy anadio ny ota rehetra anadio ny faratsiana rehetra raisondrahan' Jesosy anadio zay tontolo rehetra mbola mety tsy tanteraka ota mora mahazo aokiva zany androany satria anao zava-baovao